Kosa ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny andramena eto amintsika ny aiky ny tompona andraikitra teo anivon'ny zandarmaria-pirenena fa misy ary matanjaka ny tambazotra manao fitrandrana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena toy ny andramena fantatra moa fa mahery ny 304,000 ireo azo izay nogejain'ny zandarmaria-pirenena nanomboka ny volana desambra 2024 teo ka hatramin'izao saingy manjavona amin'ny toerana ahitana azy izy ireo ary votsitra ihany koa ireo olona voaroiroy ao anatiny izany Ravakarandriamanala sy Mamy Rasamueli. Nahatratra 7,400 ireo azo bolabola na andramena sarony teo anivo zandarmaria-pirenena nanomboka ny volana desambra ka hatramin'izao. Tafiditra amin'izany ireo azo bolabola 9 conteneur tratra tany Antsiranana, ireo 2 conteneur tratra tany Tomasina ary ireo azo bolabola misy 400,000 tratra tany Tolaniaro. Ny aiky ny Général Richard Ravalomanana lehibe ny komandana zandarmaria-pirenena fa tambazotra matanjaka no ambadika ny fitrandrana ny harem-pirenena indrindra fa ny andramena. Na izany aiza hoy izy dia maneho ny favonona ny arina ireo pirenena zandarmaria-pirenena ka mba higoaka tokoa ny vola azo avy amin'ireny harem-pirenena ireny ny malagasy. Matory ny mandeha foana hatramin'izay dikan'izay misy réseau ray manontolo ilay izy ka izy io tsy kivy izay atao amin'ny zandarmaria zany fa miezaka manao ny asanay foana zay raha mbola azo atao koa iarovana ny harem-pirenena reny tokony ny harem-pirenena io ny environnement tontolo iainana ikeny simba amin'ny resaka fitrandrahana an'io ny malagasy tokony bénéfice tokony zao fanatrano malagasy raha mividy ny bois de rose tsy kivy zay raha ohatra ka hoe tratra ny tany Tomasina tratra ny tany Maroantsetra dia votsitra ny bois de rose tsy hitana lehany raha hoe mbola hofotsorana koa reto tratra tany Dego sy tany Tomasina sy ny any Fort Dauphin voazo tamin'ny herinandro teo reto tsy kivy zay fa raha mbola misy dia mbola hanao ny asanay foana zany zay raha mbola omen'Andriamanitra hery sy tanjaka dia mbola hanao ny asanay foana zay. Nampahafantarina tamin'ity androany ity fa hoentitra mitandro filaminana eo amin'ny fanaraha-maso ireo teratany vahiny mandalo eto Madagasikara. Raha ny fanazavana ny fahazon-dalana hijanona mandritra fepitaona fohy matetika no ampiasain'izy ireo ka mandritra fepitaona io izy ireo no mividy ireo arena voajanahary tsokosoko. Ankoatra ireo fizavana tota-taratasy maro dia hojerena manokana ary hoentitra mihitsy araka izany mitandro filaminana eo amin'ny fizavana ny fahazon-dalana hijanona mandritra fepitaona fohy izay mety hosika. Ho an'ireo vahiny tonga eto amin'ny mampandrara azy ireo dia isy ihany koa ny fizavana ny antota-taratasy manamarina raha toa ka tonga eto Madagasikara ampiasa vola tokoa izy ireo na tsia. Raha ny fanazavana dia mety afara amin'ny fisamborana sy fampidiana ireo vahiny any amin'ny firenena ny Indiana raha misy ny tranga miampy